mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerapantsika rehefa milalatra ity zoma faharoa ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny bokin'i Samuela voalohany toko 20 Samuela voalohany toko 20 andininy faefatra ka hatramin'ny andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Samuela nolazain'i Jehovah dia tonga tao Betlehema ary nitsena azy amin'ny kofotra n'olona tao an-tanàna ka nanao hoe fihavanana ahafahany hiavianao ary hoy izy fihavanana. Avy amin'ny zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah, hamasiny ny tenanareo ary andeha araka amiko any amin'ny fanatitra. Dia anao masiny ny Jesy sy ny zanany ka lasainy any amin'ny fanatitra. Ary noho ny tonga ireo dia nijery an'i Eliaby izy ka nanao hoe nivaosy Jehovah tokoa ity eto anatrehany. Vao Jehovah tamin'i Samuela, aza mijery ny tarehiny na ny avony tsanganany fa efa nilafika izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Ary Jesy niantson'ny Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samuela fa hoy izy tsy ity no fidian'i Jehovah. Ary Jesy dia nampandalo ny Sama indray fa hoy izy tsy ity no fidian'i Jehovah. Ary Jesy nampandalo ny fitalahy tamin'ny zanany teo anatrehan'i Samuela fa hoy Samuela tamin'i Jesy tsy no fidian'i Jehovah ireto. Fa hoy Samuela tamin'i Jesy tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy ny fahalalana sisa fa miandriondry izy. Ary hoy Samuela tamin'i Jesy maniraha akazy fa tsy hipetraka inana isika ambara-pahatonga eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady barimaso no tsara tarehy. Ary hoy Jehovah mitsangana hosora izy fa io no izy. Ary Samuela nandray ny tandroka feno dililo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny dia nitsanga Samuela ka nakany rano. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ny fidianan'Andriamanitra an'i Davida na ny maromanana koa ny nanehoan'Andriamanitra tamin'i Samuela sy ireo olona tamin'ny andro nanodidina Samuela ny hoe manahoana moa Andriamanitra rehefa mifidy. Andriamanitra moa efa nahafantatra dia nomeloan'i Davida mazava ho azy. Matoa hitantsika amin'ny tantara matoa nanasesy teo ary ireo zanak' Jesy rehetra dia efa fantatry ny tompony ny fidiany. Fa izay tiany Samuela ho takatritsika, tiany bokin'i Samuela ho takatritsika eo am-pamakiana ity mofinaina ity dia hoe manahoana moa Andriamanitra rehefa mifidy, inona no ataontsika hoe ny fijerin'Andriamanitra, ahoana ny fijerin'Andriamanitra. Dia manahoana koa ny olona fidian'Andriamanitra, manahoana Andriamanitra rehefa mifidy. Dia izany rehetra dia asehony ity boky ny Samuela izay tsara mofinaina ho antsika ity ny toko 9. Nasesy teo anatrehan'ny Samuela ireo zanak Davida, zanak Jesy. Nasesy mazava ho azy Samuela dia tahaka ny olombelona rehetra mijery zay ivelany, ahoana moa no ahafantaran'ny olona ny ao anaty. Dia tahak'izay koa Samuela, tahaka ny fidianana i Saoly mpanjaka izay tsindrin'ny bokin'i Samuela tsara hoe lavo Saoly, lava tsanganana ary dia nampandalovina teo koa ny lamatoa Eliaba izay lava sady tsara tarehy, tsara bika. Saingy hoy Jehovah tsy io no izy satria aza mijery ny ivelany ianao, aza mijery ny tsanganana ianao, fa ny fijerin'i Jehovah dia mijery tsy ny ivelany fa mijery ny fo. Ary dia nampandalovina teo koa Abinadaba, Sama sy izy fito. Saingy izao hafa ny fijerin'Andriamanitra. Andriamanitra mijery ny fo, tsy mijery ny endrika ivelany. Dia izay fifidianan'Andriamanitra zay miteny hoe mijery ny fo, tsy mora zany. Ny endrika ivelany mety mora no mijery azy hoe ianona tsara tarehy, ianona lava, ianona tahaka izao. Fa ny fijerin'Andriamanitra tsy zay. Ary izay no tian'ny tompo ho takatritsika manao hoe Andriamanitra rehefa mifidy dia mifidy antsika tsy amin'izay mety ho hatsarantsika ivelany na hatsarantsika amin'ny bika na tahaka izany, na mety ho tsy fananantsika bika koa aza.
tsy zay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ny ao am-po. Ary eo am'ilay hoe ao am-po io ny tena isehony mahandriamanitra n'Andriamanitra satria Andriamanitra ihany no tena mahafantatra rehefa miteny hoe fo de tena raharahan'Andriamanitra mahafantatra an'izany, tsy olombelona ny mahafantatra an'izany fa Andriamanitra ny mahafantatra zay ny fidiana. Zany dia manoloana ny fifidianan'Andriamanitra atsika dia ho antsika zay ho antsika mpanompoan'Andriamanitra, ho antsika fiangonana, ho antsika kristianina dia Andriamanitra zany no nifidy atsika. Andriamanitra no nifidy atsika ary Andriamanitra mahafantatra ny ao am-pontsika. Hatria mahatonga atsika mahatoky an'Andriamanitra satria mantsy misy olona misalasala ny amin'ny fifidianan'Andriamanitra. Za ve de tena ambatiany Andriamanitra, za mpanota, za tsy tanteraka, za tsy mendrika, za jere ty nataoko, za jere ny fiainako, jere za tsy mahavita zavatra ninina akory, andradray ara raha mitahandranona sy ranona de totrany tsy de mendrika loatra na ny fanompokona. Dia ny zavatra tiany Samuela takatritsika de ny hoe Andriamanitra no nifidy anao. Andriamanitra nandinika ny fonao ka matoy ianao tonga amin'io toeran'io na mpiandry anao, na mpitoriteny anao, na katekista anao, na inona na dikôny anao, na olona anao, na inona de zao, na andraikitra zay mety tazoninao de zao, Andriamanitra no nifidy anao. Andriamanitra efa nandinika ny fo de nifidy anao izy. Ary io tsy miankina mihitsy amin'izay mety hoe ataontsika hoe endrika ivelany, tsy miankina am'ilay ho avy io aza. Nisy tokony adolana de mbola ao anatin'ny fahatanorana Davida no nifidian'Andriamanitra. Ao anatin'ny fahatanorana izy. Fa tsy tonga mpanjaka Davida raha tsy any amin'ny taona any amin'ny fahatelopolo taona ny Davida vao tena andray nandraikitra ny mahampanjaka azy. Eto mbola atao anatin'ny fahatanorana izy zany. Dia eo zany lay ataontsika hoe fifidianan'Andriamanitra. Mivelatra eo ambany mason'Andriamanitra zany ny toetran'ny olombelona. Andriamanitra tsy rehefa miteny hoe mifidy ny fo dia tsy hoe le ankehitriny io fa hitan'Andriamanitra ny fiainan'ny mpanompony ary dia tian'Andriamanitra ny mpanompony. Zay ny fidianan'Andriamanitra azy de ny fitiavan'Andriamanitra azy ihany. Afaka malala tsika manao hoe Andriamanitra no mifidy de ity bokin'ny Samuel ity de manome toky atsika hoe Andriamanitra tsisy kisendrasendra amin'Andriamanitra, tsisy zavatra tonga ho azy amin'Andriamanitra fa zao matoa ianao ny fidian'Andriamanitra de fantatr'Andriamanitra ny ao am-po. Rehefa miteny hoe ao am-po isika dia de lay toe-panahy zany, lay maha olona mihitsy, tsy lay endrika ivelany iny eo ihany fa lay tena toe-panahy mihitsy, lay raha miteny hoe toe-panahy tsika na toe-po de zao lay fomba fijeriny atao hoe fiainana, le fomba fijeriny ny ataontsika hoe ny andavanandro zany hoe tena lay tenenina hoe leba miteny hebreo fo dia milaza lay ivony lay maha olona ny olona, lay mieritreritra, ny fomba fieritreretany, lay maha olombelona vatana saina fanahy raha jerena ty amin'ny testamenta vaovao. Ary dia zay ny jeren'Andriamanitra. Afaka hotsika manao hoe Andriamanitra rehefa mifidy dia ilay maha isika tsika manahoana ny toe-panahintsika, manahoana ny toe-pontsika, manahoana ny toetratsika. Io tsy rehefa miteny hoe fo dia tsy voatery hoe tsy voatery hoe fo madio foana koa ny Davida fa misy Davida tsy fo madio arak'izay ny tantara ny toy ny tantaran'ny Davida. Fa zao le toe-po zay tian'Andriamanitra, le toe-po zay tia saro-piaro amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Davida dia tian'Andriamanitra. Afaka ny zava-dehibe zany de zao ny fidian'Andriamanitra ianao ary fantatr'Andriamanitra zay ny fidiny. Andriamanitra tsy ny fidifidy fahatany fa ny fidy anao izy amin'io maha ianao anao io ny fidian'Andriamanitra. Fa Andriamanitra koa rehefa mifidy afaka malala zay rehefa nifidy an'i Davida izy dia tsy hoe nifidy ny tsara izy akory. Esory ny fieritana hoe tsara Davida tsy tsara bika no Eliaba mazava ho azy, tsy tsara bika no Eliaba, tsy tsara bika no Abinadaba, tsy tsara tarehy no Eliaba koa aza. Fa izao rehefa nifidy Andriamanitra de izao hitan'Andriamanitra mandrakariva kosa nefany asehon'Andriamanitra ny tsara mandrakariva eo amintsika. Rehefa mifidy atsika Andriamanitra de izao tsy hoe tsara tarehy be Davida na lava be na tsara tsankanana tsy zay fa nasehony Samuela kosa ilay lafiny tsara teo amin'ny Davida izy manao hoe mena volo izy sady bary maso ny tsara tarehy.
tsy hoe tsara noely aby akory izy tsy zay fa navohitra ny Samoela la lafiny tsara teo amin'ny Davida. Itsika rehefa mijery olona de zao havotra atsika ny lafiny ratsy eo aminay olona ohatra. Tsika rehefa mijery olona de zao avotratsika hoe ino ohatr'izao fa Andriamanitra rehefa mifidy atsika de avohitra n'Andriamanitra, asehon'Andriamanitra mandrakariva ny tsara eo amintsika ary ny fijerin'Andriamanitra tsy zay. Tsy taka ny fijerintsika olombelona fa ny fijerin'Andriamanitra de zao nasehony hoe tsara Davida, na de tsy tsara bika tahaka andry Eliaba ary izy, tsy tsara tahaka andry Abinadaba azy izy, tsy tsara tahaka andry Sama ary Davida, de tsara tarehy izy Andriamanitra, sady mena volo izy ny tsara tarehy. Navohitra n'Andriamanitra lay fahatsarana. Ary zay toetra zay afaka malala tokony ho toetratsika olombelona mihitsy. Aza dia mijery loatra, mijery olona amin'ny lafiny mihiba loatra indraindray. Indraindray dia rehefa mijery olona isika, zay moa mahampanota atsika. Zay mahampanota atsika de tsika tsy mijery olona amin'ny lafiny tsara indraindray, nahita eny misy olona hitatsika indray tsy mahafinaritra atsika. Fa izao Andriamanitra tsy ohatry zany. Tian'Andriamanitra hijery olona isika amin'ny lafiny tsara. Ary Andriamanitra dia rehefa nifidy anao de izao tsy nijery lay faharatsiana izy, fa nijery kosa izy izay tsara teo aminao. Ary navohitra nasongadin'Andriamanitra mihitsy ary izay tsara eo amintsika izay mba hampamiratra atsika. Fifidian'Andriamanitra avako malala dia fifidianana zay manondritra atsika, manandratra atsika, maneho zay tsara ao anatintsika. Ary reny dikany hoe fanomezam-pahasoavana. Asehon'Andriamanitra eo amintsika ny fahatsarana. Zay le hoe fanomezam-pahasoavana ataon'Andriamanitra eo amintsika, itsika tsy mendrika, itsika ratsy, fa izao asehon'Andriamanitra eo amintsika ny fahatsarana, de manjary miariary eo amintsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Afaka malala zay no mahatonga ny hoe io mamarina hoe Andriamanitra tsy tonga ho azy. Tsy azon'ny olona matetika ny fampianarany Calvin. Betsaka tsy mahazo ny fampianarany Calvin. Raha miteny Calvin antsoina hoe prédestination. Tsy azon'ny olona ny fampianarany Calvin amin'ny prédestination satria Calvin de miteny manao hoe ny tiany tenenina de hoe nahoana ny fototra tany am-piandohana aloha ny fampianarana momba amin'ny prédestination hoe fifidianana meloha dia tsy teny Calvin ny tena tompony hoe tsy Calvin voalohany ampianarana io fa Saint Augustin. Augustin ny voalohany resaka momba ny hoe prédestination, nandova fotsiny nanazava landalana kosa sy nampiatra azy taty amin'ny lafiny fiainana andavanandro mihitsy i Calvin. Fa raha ny tena marina efa amin'ny androny Augustin resahana ny prédestination. Momba ny hoe Andriamanitra rehefa mifidy aloha nahoana io Calvin de zao tsy kisendrasendra. Tsy kisendrasendra ny maha-kristianina. Ary Andriamanitra rehefa mifidy zao fantatr'Andriamanitra ny fifidianana. Ary efa nofidina meloha mihitsy ary zany hoe toy ny fidian'Andriamanitra mihoatra noho ny olona rehetra mihitsy. Tsy azon'ny olona le izy hoe anky de ahoana zany de Andriamanitra zany de nifidy de miangara zany Andriamanitra. Misy ny tsy fidiny, misy ny fidiny. Tsy de zay loatra. Calvin mitovy amin'ny Paul, fijerin'ny Paul. Paul koa tsy miresaka mihitsy ny olona hoe ho any amin'ny elo. Paul tsy miresaka an'izany Paul. Paul tsy miresaka mihitsy Paul apôstôla zahantsika io zany. Tsy miresaka hoe makaizany tsy mino makany amin'ny elo ve zany tsy olona ny Paul. Ny amin'ny Paul de ny hoe makaizany mino. Makaizany olona zay nandray an'i Jesoa, makaizany kristianina. Zay ny resahan'ny Paul hoe rehefa orina ny fahafatesana. Paul zany de mitodika mandrakariva any amin'ny kristianina, manamafionona ny fiaina kristianina. Tsy miresaka mihitsy izy hoe iza no very tsy zay loatra. Paul miteny raha miafina amin'ny filazantsara anay de miafina ho an'izay very zany. De zay very azy zany de désolé na mialatsiny. Raha izay ny azo ilazana azy amin'ny teny fomba fiteny frantsay de désolé mialatsiny. Fa tsy anjarako zay ho Paul fa matoa io miafina dia miafina ho an'izay ho very zany. Zay le toe-tsaina hoe prédestination. Mitatsika be depe amin'ny soratra masina io tsy nanaiky ny olona amin'ny teolojiana ankehitriny sasany ny akabeazany satria mieritreritra manao hoe Andriamanitra nge ohatran miangatra raha vohatra ka hoe misy ve de nataon'Andriamanitra ho very de misy zany nataon'Andriamanitra ho vonjena. Ny tsy azahoan'ny olona azy matetika ny tsy azahoantsika azy de zao satria tsy voavakintsika loatra ilay antsoina hoe providence sy prédestination. Amin'ny Calvin dia
misy ny ataon'ny Calvin providence ary misy ny ataon'ny Calvin prédestination. Reo sasamy providence de tena misokatra mihitsy Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Eo le tsy fiankaran'Andriamanitra mihitsy, eo le hoe azon'Andriamanitra ampiasaina daholo ny olona rehetra. Zay le providence de Dieu. Mazava tsara ho Calvin hoe Andriamanitra nge mampiasa ny olona rehetra. Andriamanitra nge afaka mampiasa na iza dia azon'Andriamanitra. Araka ny tenin'ny toroteny nataon'i Jesosy manao hoe Andriamanitra be famindrampo ka mampiposaka ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Tsy miavaka mihitsy amin'ny andavanandro hoe ny tian'Andriamanitra ihany mahazo masoandro fa ny mpanota tsy mahazo masoandro. Ny hoe ny marina ihany no milatsahan'ny orana fa ny ratsy fanahy de maina be ny tany. Tsy de zay loatra fa zay le resahan'ny Calvin providence de Dieu. Fa le prédestination kosa de zao tena ao anatiny antsoina hoe fiangonana mihitsy ny resahan'ny Calvin azy. Ao anatin'ilay tena ao anatin'ny tokotany ny antsoina hoe fiangonana. Zany hoe zay le resahany hoe intra ecclesiam, zany hoe tena ao anatiny rehefa miteny hoe prédestination Calvin de zao mitodika mihitsy amin'ilay tsy misaraka amin'ilay ho fiangonana tena ny Kristy izy. Ohatra ka miteny hoe antson'Andriamanitra isika zany de zao na inona amintsika kristianina de zao tsy tongatonga ho azy io. Tsy tongatonga ho azy io ary io tsy miankina tamiko, tsy miankina tamin'ny endrika ivelany, tsy niankina tamin'izay mety hoe veriko tsara ty anatiko, fa niankina tamin'Andriamanitra irery ihany. Ary zay amin'ny Calvin hoe souverain Andriamanitra mahaleo teny mifidy zay tiany fiden'Andriamanitra. Io de hoy Paul manao hoe miainga amin'ny soratry Paul mihitsy Calvin raha miresaka manao io nge ozy tahaka ny vongana tamin'ny manga anankiray, misy ataon'Andriamanitra vili, misy ataony arakaraka an'io, misy ataony po ambonikazo, misy raha zay na azo ilazantsika azy ao anatin'ny soratra mason'Andriamanitra de manana safidy mazava tsara, misy ataony isan-karazany. Dia io zany tsy afaka miteny izy Paul manao hoe fa maninona no ataonao an'ity fa tsy ataonao an'ity. Andriamanitra manana fahefana amin'izay ho Paul. Ary de izay fahefan'Andriamanitra zay mahafinaritra amin'ny Calvin de zao Andriamanitra manana fahefana tsy amin'ny zavaboariny ray manontolo. An Jehovah ny tany an'Andriamanitra ny fahefana amin'ny zavatra rehetra ary tsisy afaka metra-panontany amin'Andriamanitra hoe fa nahoana, fa Andriamanitra manao zay tiany atao. Saingina manao zay tiany atao Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana sy famindrampo ka tsy misy ataon'Andriamanitra ho very na fa misy ataon'Andriamanitra hoe misy fanaka ao anatin'ny trano anankiray ho Paul de misy ataon'Andriamanitra fanaka ao membonahitra ary misy fanaka zay tsotsotra kokoa. Io zany zay tsy tokony ampialina na ifampialina tsy tian'Andriamanitra zany Abinadaba satria i Davida nataon'Andriamanitra mpanjaka. Misy fanaka ataon'Andriamanitra fanaka voafidy ary misy fanaka tsotsotra kokoa fa tsy midika akory hoe tsisy ilana azy lery fa zao samy ampiasain'Andriamanitra. Zay le providence. Afaka malala tiana ho takatro teny hoe tiany soatra masina ho takatro zao manao hoe tsika sendrasendra akory fifidianan'Andriamanitra anao io. Tian'Andriamanitra ianao amin'io andraikitra io, amin'io asa fanompona omen'Andriamanitra anao de zao matoky fa sady tsara tarehinao ny mena volo, ny barimasy zany hoe amin'io andraikitra omen'Andriamanitra anao de zao ataon'Andriamanitra mamiratra amin'io ianao. Ataon'Andriamanitra mivoaka amin'io andraikitra io ny fahatsaranao ny voninahitr'Andriamanitra de ataony eo aminao eo amin'io. Mety tsy hitan'ny olona zany fa Andriamanitra mahita an'izany ary ampamiratra anao amin'izany de aza kivy, aza ketraka, aza manao tahaka lay mpanompon'ny mena talenta anankiray de naleviny azy ka sa angetsy ohatran'izao. Tsia fa in'Andriamanitra mampivoatra sy mampivoatra ny fahatsaranao aminao noho ny atao hoe fanomezam-pahasoavana. Ny farafina zay dia ny olona fidian'Andriamanitra de izao ampitoerin'Andriamanitra ao anatiny ny fanahiny Jehovah teny latsaka tamin'ny Davida. Rehefa miteny hoe mifidy Andriamanitra de izao ampitoerin'Andriamanitra ao anatin'ny olona ny fidiny ny fanahiny. Ny batisa angesany na ahoana ny batisa dia fandraisana ny fanomezan'ny fanahy masina. Raha ohatra ka mijery ny batisan'i Jesosy tsika zay modely raha zay na azo ilazana lasitra dia nilatsaka teo amin'ny tamin'ny fotoana naovana batisan'i Jesosy dia nilatsaka ny fanahy masina. Ny dikan'iny anke tsy hoe Jesosy tsy nahana ny fanahy masina, tsy zay loatra fa ny hoe ny dikan'iny dia
tahaka n'iny ny olona rehefa atao batisa. Rehefa atao batisa isika de tahaka n'iny midina eo amintsika ny fanan'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny dikany tantaranany iny hoe de natao batisa Jesosy de nidina teo amin'ny fanahy masina. Ilazana amintsika fa oatra n'iny mihitsy rehefa atao batisa. Na iza atao batisa de tahaka zany midina eo amin'ny fanahy masina ary tenenin'Andriamanitra izy manao hoe io ny zanako malalako, ianao de zanako, ianao de sitrako. Iny zany tsy hoe natao ho an'i Jesosy ihany fa natao atsika mihitsy koa ho an'izay rehetra atao batisa ao amin'ny Kristy dia mandray an'izay fanomezana fanahy masina zay ary tononon'Andriamanitra hoe zanany. Hoy Jaona ao amin'ny Jaona 1:7 endre manahoana ny fitiavana nasehoan'Andriamanitra atsika teny nentsony atsika hoe zana sady zanany raha teo isika na tena zany tokoa isika. No zany dia ny batisa de fandraisana ny fanomezana fanahy masina. Mitoetra ao anatsika ny fanan'Andriamanitra. Ary io fanan'Andriamanitra io tsy niankina mihitsy tamintsika fa niankina tamin'ny fifidianan'Andriamanitra mazava tsara. Rehefa nga Davida niteny eo, Davida ange tsy niteny, tsy misy feo an'i Davida mihitsy io nandray mandeha ary. Nanginy Davida io ary Davida de nalaina fotsiny bataina vary atsahava any hoe avy ianao aty fa andrasana ianao, tsy mihinan-kanina mihitsy ny olona, tsy hifaly ny olona, tsy hanao ninina ny olona raha tsy tonga eo ianao, raha tsy vita ny fanosorana anao. Tsisy fifaliana mihitsy eo raha tsy tonga ianao. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida ary de takizay mihitsy isika. Tsisy ninana ataontsika fa Andriamanitra avokoa nanao ny zavatra rehetra. Samuel de misolo tena ny fiangonana. Dia vita ny fiangonana ny fanosorana ny Davida, zay ny olona vao niarany sakafo. Le avako malala toko atsika zany tony andinitsotra masony tony. Isika mora kivy, isika mora mihemitra, isika mora mitsara, isika mieritreritra fa ny fiezahantsika no mahatoy izao na mahatoy izao atsika. Zany rehetra dia foana tony andinitsotra masony tony. Io ange ny ny fifidianan'Andriamanitra anao io no miaro anao. Tsy ianao ange no miaro an'ilay fifidianan'Andriamanitra fa Andriamanitra ny voalohany miaro anao. Andriamanitra ny voalohany manamasina anao. Andriamanitra mampitoetra an'ilay fanahy masina ao anatinao. Zay ianao vao afa mamindra mandeha araka ny fahamasinana. Zay ianao vao afa mamindra mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra mba hiritsahan'ny fanahy masina amiko, fa ny fanahy masina nirotsaka tao amiko no mahatonga afa mandeha sy miara mandeha amin'Andriamanitra. Re afako manome toky anao ary ty andinitsotra masina ity fa tian'Andriamanitra ianao. Nofidian'Andriamanitra ianao ary rehefa nampitoerin'Andriamanitra ao anatinao ny fanahiny de hoy izy tahaka ny teneniny tamin'izay ampaminany manao hoe rehefa nofidiko tsy mba nariko. Ivavaka isika. Jesosy mizoranao zay ny amin'ny fifidiananao anay. Araka ny teninao manao hoe tsy avy antso ny marina ianao fa ny mpanota. De nifidy an'i Davida ianao. Ary nifidy anay koa. Ao anatin'ny tsy fahatanteranay, ao anatin'ny fahatsoranay, ao anatin'izay mety ho fahalemenay mihitsy ara no nifidiananao anay. De ampitoerinao aty anatinay ny fanahinao masina, aizanay manantanteraka ny sitraponao sy miara-mandeha aminao. Tompo misaotra fa manome toky anay ianao, fa rehefa nifidy anay de tsy manary anay, mitantana sy mivimbina anay. De taio ary ny tontolo andronay Jesosy. Taio ny fanoloran-tenanay. Momba anay am'izay rehetra hitondranao anay, aza mahafoy na mahasaraka anay ianao amin'ny fiainanay isan'andro. Ampitoeram-piamponay ny teninao. Ampitoeran-tenatanay ny fahatokiana fa tsy kisendrasendra ny maha-kristiana anay, tsy kisendrasendra ny maha-pino anay, tsy kisendrasendra ny antsonao, fa mahafantatra ny ao am-ponay ianao, mahafantatra ny mahaizay anay ianao, ka dia ianao no nifidy anay tamin'ny herin'ny fahasoavanao. Mamelanay mamindrafo aminay, ary avaozy mandrakariva ny fitiavanay ianao. Misaotra Jesosy, fa afaka manankina ny asanay, afaka manankina ny fahasalamanay eo ampelantaranao zahay. Jereo marary, jereo mananady am-panahy, jereo tokantrano tsirairay zay manaraka zao mofinay zao Jesosy, tehirizy io toetra mba fahasoavanao, zay manana olana ampaherezo, ny manana fahasahiranana tolory saina, matanjaka sy toetra tsara amin'ny finoana, ny nomenao fitahina kosa ataovy mahay misaotra, ataovy mahay manome voninahitra anao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.